hatrany ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka nidera sy nankalaza ary nanome voninahitra anao omaly. Tahaka an'ireo kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, nandeha tany am-piangonana. Misaotra ny amin'izay rehetra azonay tamin'izany ho voninahitra ao anie. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany revana dia arabaina isika fa dia nomeny Tompo herinandro vaovao indray ary afaka miara-manomboka izany isika amin'ity anio ity. Misaotra azy amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ety ampendohan'ny herinandro tahaka an'izao ary dia andao hiaraka hideran'ny Tompo isika amin'ny Salamo 112, andininy voalohany, faharoa ary ny fahatelo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny nefa tsy hire izay feony. Amen. Izany salamo fiderana izany ry havana no entintsika indray manasongadina hatrany ireo hevitra iainantsika amin'izao volana izao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Eto ary dia ny zavaboary indray dia hitantsika eo ny lanitra, ny izao tontolo izao mihitsy na koa hoe izao rehetra izao, satria raha miresaka izao tontolo izao tsika dia ohatran'ny hoe ny tany ihany ity globy itoerantsika ity, fa tsy izay fa hatrany amin'ny lanitra ambony, ny lanitra ambany, rehetra mihitsy izany. Izay ilay hoe izao rehetra izao. Ity salamo ity izany dia hitantsika fa ilay izao rehetra izao sy ny zavaboary izay noforonin'Andriamanitra dia tahaka ny boky misokatra izy io ary manome fanazavana na koa hoe vavolombelona, izay angamba ny tena mahalaza azy, vavolombelona tsy mandalo fotsiny fa mitoetra ary hita amin'ny masontsika io ary tena lehibe mihitsy. Na ny lanitra na ny habakabaka averina izao rehetra izao. Ary ireo dia mampiseho ny herin'Andriamanitra ary hanehoany ny fahatsaraan'Andriamanitra na ny fahitantsika ny volana makitana ireny rehetra ireny. Masoandro averina eo ilay izao rehetra izao. Eto dia hitantsika fa tsy miteny akory izy ireo nefa dia manambara ny amin'ny hatsaran'Andriamanitra, manambara ny amin'ny fahaizan'Andriamanitra ary manambara an'ilay teo hoe halehiben'izay tsy azo refesina mihitsy ry havana. Dia tahaka an'izany koa izany ireo rehetra ireo nefa dia omen'ny Tompo hanjakantsika daholo. Noho izany dia midera azy isika tahaka an'ireto zavaboary reto, tahaka an'ireto izao rehetra izao ireto, midera azy koa isika. Ny antsika moa dia aseho amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny vavantsika misokatra izany. Fa reto dia tena mangina nefa amirapiratana izany koa ity herinandro ity ary dia irarianay Tompo mba ho herinandro hiderana sy hankalazana ary hanomezana voninahitra anao koa ampio izahay amin'izay ataonay rehetra mba ho hita taratra Tompo. Izany voninahitra ao izany. Jereo fa ireo rehetra nambaranay teo ny voary ary izao rehetra izao dia tsy miteny nefa dia amirapiratana voninahitra ao dia maika fa izay Tompo dia izay rehetra ataonay amin'ity herinandro ity na fianarana ho an'ny zanakay, ny asa aman-draharaha, n'inona Tompo fotoana amin'ny fanadinana izao dia angatahanay daholo. Ampio izay mba hanome voninahitra anao amin'ireny rehetra ireny dia irianay angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy avokoa izany. Amen. Hivavaka isika. Tompo, tsy hitsahatra izay ny hideranao ary te haneho izany amin'ny ataonay rehetra satria ny voarinao rehetra aza tsy miteny na ny lanitra ny volana mankitana. Eny izay rehetra noforoninao Tompo, misy amin'izy ireny ary maro ny tsy miteny nefa dia maneho ny voninahitra ao avokoa. Ka ity herinandro ity dia irarianay ho anay tsirairay avy, ho an'ny tokantrano, ho an'ny asanay, ho an'izay rehetra ataonay Tompo, dia mba mirapiratana voninahitra ao any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.